marina. Mbola anaiky oftahana foana ve ny vahoaka? Mandeha indray aloha. Ny serasera manakadanitra hoentina maneho fa mahazo hatrany ny fitokisana avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ny fanjakana Rajoelina. Isan'izany ny 4,750 dolara aompana amin'ny fanamboaran-dalana sy ny ara-pahasalamana vita sonia. Fa anao ahoana ny dingana manaraka? Valala tsy atanana tsy atolo-jaza hoy ny oam-pitenenana malagasy, ka sao de ny serasera trano no mipopoaka, fa ny fanatanterahana mihisatra de mihisatra. Mbola sarotra ny dingana na ny procédure mialohan'ny tena fivoahan'ny volana ny déblocage. Tsy ho vita vetivety ary ahinao mety mbola aorian'ny fifidianana azy. Tsy mandeha ho azy nefa moambola ny mpamatsy vola mahazatra, fa misy pitsopitsony mila arainy. Fanjakana tsara tantana, ady amin'ny kolikoly, demokrasia, izay isany efa fanamariana sy tea manamandrivorivo azo zao fitondrana izao avy amin'ny mpamatsy vola raha teo ireo rehetra ireo. Te hiaray tantana amin'ny fanjakana koa angamba ny Banky Mondialy sy ny FMI no mitaky io mangara iray io, satria izay foana mantsy nolazain'ireo mpomba ny fitondrana rehefa mba mitaky izany ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny lehiben'ny mpanohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy voandro any koa no nisy tahaka izany, tahaka ilay lalam-pirenena fahatelo amby folo kanjo dila ihany ny taona 2024 sy ny 2024, tsy tanteraka ihany. Tanana efa zatra mitsotra ihany koa io anefa io etsy andaniny, ka tsy mahazo aina raha tsy mirehare sy midoka teny. Mba hafantatra sy azo refesina raha teo ny tanjaka izao fitondrana izao amin'ny lafiny diplomasia raha mitaha amin'ireo fanjakana teo aloha, fa isan'ny marefo indrindra no tsy ampy traikefa. Any amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fampanantenana no andrefesana azy, fa tsy any amin'ny resaka serasera, ka de miandry indray izany raha malagasy hoe ho avy indray ave ny fahagagana sa mbola ho nofo ririnina no ho betsaka. Tonga amin'ilay fitenenana hoe lasa ny alika vao manangom-bato ny fitondrana Rajoelina. Hatrizay tsy hita izay nafitsoka, ary rehefa ho rava ilay fanjakana vao mikoropaka mamoaka izao vina sy ny programa izao. Tsy nijoro tamin'ny maizy azy, tsy matotra, fa niovaova teny am-pandehanana, ka tsy haintsony izay tena politika sy ny programa ampitantanana teto. Ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar no niangana nentina nandresen-dahatra ny vahoaka tamin'ny fifidianana, saingy anarina sisa tsy maty io. Nolalaovina ny tene velirano, saingy tsy hita izay tena tanteraka, ary ireny navoaka ireny ny antotanisa fa 12 latsaka tamin'ny fampanantenana ny vita. Ary lalaovina amin'ny fanambarana azy amin'ireo lazaina fa andalam-panatanterahana, ka de nakarina ho 20 isanjato izany antotanisa izany. Resaka no betsaka, fa ny fanatanterahana tsy hita. Mandeha indray avy eo ny PGE na ny politique générale de l'État, saingy tsy hita be ihany izay tena vokany, fa ny fiakarany arikarena fahobe mitotongana ho miiba 7 isanjato no nisongadina. Nisy an'izany plan Marshall ny rehareana, fa anokanana vola 720 miliara ariary. Kanefa inona ny vokany? Ny resaka emergence zany lazaina zany efa elabe lazaina an'izany zavatra zany, fa raha zavatra misy amin'izao fotoana izao ny réalité de tsy possible le atao hoe fahatanteran'izay emergence Madagascar zay. Ny antony le vola anaovana an'izy mbola karohana raha fahalalako anazy. Zava-misy raha malala fa ny lahara-pahamehana amin'ny vahoaka zany aloha zao de ny hoe fananan'ny vahoaka malagasy asa, indrindraindrindra ihany koa ny resaka hoe tsy fahampiana ara-tsakafo amin'izao fotoana zay, zay efa anisany efa mampatahotra sahady amin'izao akatoko ny ririnina izao. Raha ny misy fanadiadina nataona tsy haiko fikambanana anankiray raha tsy diso dia efa mitombo zay atao hoe tsy fanjarian-tsakafo zay eto Madagasikara, tsy ny any atsimo ihany fa ny eto ampovoantany ary efa voakasika izay ato ato. Dika zay zavatra zay ny fijerevana an'ireto vahoaka malagasy reto zay tena hoe miaina ao anatin'ny tsy fananana asa, miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy le hoe tsy fandriam-pahalemana mihitsy zany,
ao zany tokony hojeren'ny vahoaka amin'ny fanjakana aloha satria raha tetika asa zany efa tsy mahasoa amin'ny vahoaka zany tsy lara-pahamehana zany amin'ny vahoaka aloha zao fa resabe no betsaka fa mpanantenana no mipopoka eny fa tao vita hatramin'ny nampiasa mpaminany sandoka ny laza aza fa iainga eto Madagasikara hony ny fanavotana izao tontolo izao. Ny aferafera ny betsaka tsy mbola nisy filoam-pirenena santeny ny vantana na ankolaka teto Madagasikara fa mampidibola kokoa ny fambolena artemisia noho ny mamboly vary ka aiza ny vokatra zany zao. Volana janoary 2024 indray nipotra avy tany ny PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar nolazaina fa atolotra sy ampahafantarina ofisialy fotoana fohy taoriny ny 7 ny volana janoary 2024 saingy zao vao ny fo nandadizana tany amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pireneny na ny FMI satria tsy manam-bola hoentina manatanteraka izany. Ny vavabe ny lasa aloha kinanjo voatery misolelaka satria tapidalaka le eritaona mahery taty aorina vao niantso manampahaizana andahatra ny lara-pahamehana amin'ny PM tamin'ny volana febroary teo. Io no nandresen-dahatra ny mpamatsy vola amin'ny fiainana antampony mikasika ny famatsim-bola izay tanterahana tany Washington izay ny reharehana io. Ankehitriny noho ny fahantrana lalina sy makadiry vokatry ny tsy fahaiza mitantana nosokajiny firenena mikambana sy ny banky iraisam-pirenena ary ny FMI ho firenena marefo dia nekena fa ho atao fitaratra amin'ny politika ho an'ireo firenena fadiranova ny Madagasikara. Ireharehan'ny fanjakana kanefa enatra izany eritaona sy tapany aty aorina vao mikofokofoka amin'ny vina sy ny programa satria may ny endimboanjo. Raha ny zava-misy anefa ny ao anatiny aza mahita fa andala-paharavana ilay fanjakana vao mikofokofoka nisy nefa niala tao anaty sambo ao ny sama mamaky-batsilana fa tsy mbola nisy kolikoly sy fitantanana tsy manjary tahaka ity efa na tamin'ny andro ny HVM aza. Tsarona tsara ny vavabe tamin'izany fotoana fa hoe na amin'ny taona 2024 tsy androsy Madagasikara raha mbola iantehitra amin'ny mpamatsy vola mahazatra izay mampahantra firenena. Aiza ho aiza ikomoro no lazaina fa ampindramina vola mitaha amin'ny ilainy laza fa ampindrana vola. Efa tafahoatra ny politika ny valala eny an-danitra sy nasiry sy ity fivadimbandehandela ity kanefa dia mbola itombo ho avy folo eny miaraka amin'ny fampanantenana tsy tapesipesena satria mafy izany tsy te ho very seza fa ahoana mariny. Ahoana mariny